ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Miarahaba antsika rehetra ry havako malala hatratrity sabotsy fa 20 ny volana jolay ity. Ny mofinainantsika androany dia ny Jeremy mpaminany toko 430, Jeremy toko 430 vakitsika amin'ny andininy favalo ka hatramin'ny andininy faraika ambin'ny folo. Jeremy toko 430 andininy favalo ka hatramin'ny andininy faraika ambin'ny folo. Vakitsika aminaran'i Jesosy. Izao no teny tonga tamin'i Jeremia avy tamin'i Jehova rehefa nanao fainekena tamin'ny vahoaka rehetra izay tany Jerosalema sy hidika mpanjaka hitory fanafahana aminy. Mba samy andefa ny ankizy lahiny sy ny ankizy vaviny dia izay Hebreo lahy sy Hebreo vavy ho afaka mba tsy hisy hampanompo ny jiosy raha lahiny intsony. Ka dia nanaiky ny mpanapaka rehetra sy ny vahoaka rehetra izay nanao ny fainekena, samy andefa ny ankizy lahiny sy ny ankizy vaviny ho afaka mba tsy hampanompo azy intsony. Eny, nanaiky izy ka samy nandefa azy ho afaka. Kanjo tao aorian'izany dia nanenina izy ka naverindray ireo ankizy lahy sy ankizy vavy izay efa nalefa no afaka. Ireo dia nandevoziny ho ankizy lahiny sy ankizy vaviny indray. Ray Masino manamasinana ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Any amin'ny bokin'ny Exodosy afaka malala dia toko 20 andininy faharoa ka hatramin'ny fahaenina dia mitantara ny momba ny fanandevozana. Ny lalan'ny Mosesy dia efa manaiky moa tamin'ny fotoan'androny fa rehefa andevozana 7 taona ny olona dia avotsitra izy afaka 7 taona. Mahatonga ny fanandevozana moa tamin'izany fotoan'izany aza toroana fa vanim-potoanan'ny antikité tsika. Raha miresaka fanandevozana soratra masina dia tsy midika mihitsy hoe azo ekeny zany satria miresaka an'izany izy mazava ho azy. Fa tamin'ny tontolo nisy tamin'izany fotoana izany dia nisy ny fanandevozana ho tsika teo tamin'ny vanim-potoanan'ny antikité. Dia tao ambony toko 430 dia ny anao antsoavy Jeremia mpaminany ny amin'ny ampiarany izay diky ilay fanafahana reo andevo tsika hoe reo olona tsy nahalotrosa samy Hebreo ihany izy na samy Israelita ihany izy zany fa misy tsy mahalotrosa dia mandoa zany amin'ny alalan'ny herintsandriny. Indramboly izy ka tsy nahalotrosa dia amin'ny alalan'ny herintsandriny, amin'ny alalan'ny fanompony no andoavany lay trosa zany. Ary dia izay toe-javatra zay no tsehivon'ny Mosesy teto, no tsehivon'ny Zedkia teto, nanao voady izy, nanao fanekena izy hoe afaka 7 taona dia tokony alefanareo. Dia namoka telo ny 10 dia nanaiky an'izay daholo ary ny mponina tao Jerosalema. Ny Israelita zany hoe niaraka dia alefanay noho ny sitrapon'Andriamanitra dia alefanay no zany fanekena efa hatramin'ny alalan'ny Mosesy zany dia alefanay reo andevonay zany hoe Hebreo lahy sy Hebreo vavy reo mpiray tany razana aminy. Kanjo tapitra 7 taona dia nalefany. Kanjo rehefa kelikely nanenina izy. Tsy averena indray nareo manompo, verena indray nareo fa tsy diso zay, ahoana no navotsotro nareo. Ary dia zay ty antso avy ty repako malala. Zany hoe nisy tenin'Andriamanitra, nisy fanekena natao hoe fanandevozana 7 taona dia avotsitra rehefa avy eo dia nampiarina nefa ny avy indray nanenina tamin'ny fampiarana azy. Inona ny tian'ilay perikiopa na ny tian'ilay mofinaina tenenina rehefa malala. Ny voalohany dia izao, tsy akasitrahan'Andriamanitra mihitsy zany ny fanandevozana. Lay endrim-panandevozana mihitsy zany hoe lay ataontsika hoe mpiray tany razana aminao veriny zony manompo noho ny amin'ny hoe ataontsika hoe trosa na tahaka izany. Tsy meken'Andriamanitra mihitsy zany lay tsindry azo lena tahaka izay. Satria lay olona endrik'Andriamanitra mihitsy zany no lasa veriny maha izy azy. Satria na ny anarany ara dia tsy tononona amin'ny anarany intsony izy fa lay anarana izay ametrahana azy iny.
ary nataontsika koa raha hoe lay maha olona feno an'ilay olona mihitsy zany no very ao anatin'lay fahandevozana. Lasa tsy manana lay ataontsika hoe identité tsony izy fa lasa miankin-doha am'ilay mpampanompo azy. Raha tonona fa raha ohatra ka mitentsika hoe olona ao amin'izao ohatra masina dia olona vatana saina fanahy zay eo, fa olona manana faniriana, olona manana fikasana, maha olona ny olona dia izy manana faniriana, manana projet, manana sorotr'asa, manana zavatra tiana atao. Izany no ataontsika hoe olombelona. Rehefa tratrany izay fanandevozana izay ny olona dia tsy manana izany rehetra izany tsony. Ary hitantsika fa betsaka amin'izao andro izao aty Afrika, betsaka ataontsika hoe na amina maneran-tany aza miseho amin'ny endrika hafa fotsiny ny fanandevozana, fa be dehibe ny mbola endrim-panandevozana izay mitrango eto ambonin'ny tany. Be dehibe ny olona mbola mijaly, miasa mihoatra ny ora tokony asany, tsy manana zo akory eritreritra na dia ny vady aman-janany, tsy manana zo akory eritreritra na dia ny fanahiny, tsy manana zo akory eritreritra na dia izay maha izy azy, ary dia izany rehetra izany dia tsy akasitrahan'Andriamanitra. Tsy akasitrahan'Andriamanitra izany ny fanerenan'ny olona na ny fitsetsefana ny olona na ny fampiasana ny olona mihoatra amin'izay ataontsika hoe mahendrika Andriamanitra zay. Fa ny faharoa avako malala dia aseho an Jeremia mpaminany koa fa tsy mora ny manaraka ny sitrapon'Andriamanitra. Tsy hoe satria tontolo ireto dia nanaika hoe eny ary afaka dia avotsitra izy, fa rehefa avy eo nanenina izy. Tsy mora ny manaraka ny hoe sitrapon'Andriamanitra. Misy fotoana mivoady isika amin'ny fiainantsika, za dia tena nanao an'izao fa tsy tanteraka. Tsy mora zany dia afaka malala. Tsy mora ny fanarahana ny hoe ity ny tenin'Andriamanitra izay efa ataontsika hoe niekenao. Dia ataontsika hoe mifaneken'ny mpandray fotsiny araisintsika ohatra. Mpandray fasan'ny tompo rehetra dia manaiky manao hoe izaho dia amaky baiboly isan'andro. Asa re mpandray fanasan'ny tompo iza nandeha ataoko hoe firy amintsika ny mahavaky baiboly isan'andro, firy amintsika. Ary gamba ozintsika manao hoe kale ao ange pasteur le fanekenao ange hoe hiezaka hamaky baiboly isan'andro arak'izay azoko atao e. Zay nge le fanekenao e. Fa ny mahagaga anatin'ny fanekena io avako malala dia izao, anatin'ny faneken'ny mpandray izay hitantsika. Misy andininy manao hoe izaho dia anaja ny ohatra hoe ny lalàn'ny fiangonana Jesosy Kristy eto Madagasikara ohatra. Zay zava-dehibe tokoa amin'ny mahampandray fanasan'ny tompo anao dia tokony ho hajainao ny lalàm-piangonana. Mazava izany diavako. Rehefa mpandray fanasan'ny tompo anao dia tokony ho hajainao zany. Ary zay voady io. Fa rehefa hoe hamaky baiboly isan'andro dia nasiana an'ilay hoe arak'izay azoko atao. Ao anatin'ilay hoe za dia hanaja ny lalàm-piangonana anao an'izao, tsy misy hoe arak'izay azoko atao. Rehefa hoe hanaja ny hevitra tapaka, tsy misy hoe arak'izay azoko atao. Hanaja ny hevitra tapaka ny fivorian'ny mpandray, tsy misy hoe arak'izay azoko atao. Fa tsy maintsy hajaiko io, zay tokoa tsy maninona. Fa nahoana rehefa hoe hamaky baiboly isan'andro dia nasitsika hoe arak'izay azoko atao. Dika zany afaka malala. Dia voan'ny amin'ilay faneken'ilay mpandray mihitsy dia efa hampandeferintsika ny famakiana ny soratra masina. Rehefa maki soratra masina zany dia hoe arak'izay azoko atao. Fa rehefa hanaja ny hevitra tapaka ny mpandray, iny tsy arak'izay azo atao, fa iny tsy maintsy atao. Tsy manamaivana zany tsika sanatria ny vava. Okazava fa ny dikan'iny tsy hoe pasteur zany dia mane izany kay tokony tsy tokony hajaina ny hevitra mpandray, tena tokony hajaina ny hevitra mpandray, hajaina ny lalàm-piangonana. Fa ny tia pasteur tenenina dia ity tsy tokony ho arak'izay azo atao ny famakiana ny soratra masina. Fa tokony ho nanekenao ny fanajana ny lalàna hafa, no hanekenao koa ny hamaky baiboly isan'andro. Ka raha mampanota ngere izy amin'ny pasteur, ahoana moa zany no hanekenao mamaky? Tsy vita le mamaky baiboly. Fantatr'Andriamanitra rehefa tsy afaka mamaky an'izany no fangahan'Andriamanitra sanatria jamba, fangahan'Andriamanitra tsy sanatria lavany ka fantatra hoe adin'le olona ny baiboly na sanatria marary izy. Misy azo zavatra tsy hanaovana an'izany, fa tsy ny fahalementsika ny tokony hibaiko.
fa ny fahasoavan'andriamanitra ny tokony hibaiko. Zany hoe manonona ny fanekeny io tsika tsy amin'ny heriny tena tsika fa manonona ny fanekeny io amin'ny heriny fahasoavan'andriamanitra. Zay no mahatonga atsika samana hoe za andriamanitra maky baiboly isan'andro. Ny herin'ny fahasoavan'andriamanitra no mahatonga anao manao an'izay. Ka raha izany anke pastera dia mifarany Jeremia 4:30 ihany dia tsy tanteraka ihany le izy rehefa avy eo. Zay indrindra mantsy le avako malala. Fangara hoe tsy fangara ohatra nanekeny eo na tsy nekeny eo ka tsy zany nge nona amin'andriamanitra. Nona amin'andriamanitra ke dia zao andriamanitra mitsara. Ny kristianina tsy hoe tsaraina amin'izay tokony nataony ihany fa tsaraina koa izy amin'ny tokony nataony fa tsy nataony. Ny kristianina tsy hoe tsaraina amin'izay nataony ihany amin'le fahaizana amin'le nataony iny. Tsy ihany ny tsarana azy fa amin'izay tokony nataony koa izy ka tsy nataony. Na nekeny iny na tsy nekeny fa tokony nataony dia fitsarana azy. Zany dia afaka malala tiany ny boky ny Jeremia mpaminany lazaina dia izao tsy mora akory manaraka ny sitrapon'Andriamanitra. Zay no ilantsika dia afaka malala ny herin'ny fahasoavan'Andriamanitra. Tahoata atsika dia afaka malala hivavaka. Iny angatahanao amin'Andriamanitra. Tompo mangatahana amin'Andriamanitra hoe tompo aza atao andevozin-javatra na inona na inona. Ary aza atao manararoatra koa ny fahafahan'ny hafa. Fa ny faharoa dia ampianaro atompo mangataha amin'ny tompo hoe tompo mba ampianaro hanaja ny sitraponao. Mafy zany fa ampio amin'ny herin'ny fahasoavanao hanatanteraka ny sitraponao. Misy mpanoratra frantsay anankiray mparanana ny tenanao hoe ny tena endrim-panandevozana ratsy indrindra dia ny fanandevozana ny saina. Ny fanandevozana ny vatana eo ihany ho ity izy. Fa rehefa ny saina no voafatotry ny fanandevozana dia zay no mafy indrindra. Satria rehefa ny saina ny fatorany fanandevozana afaka malala dia izao lasa lay saina mieritreritra mihitsy ny tsy mahafantatra tsony hoe ahoana na ahoana. Lasa lay saina mieritreritra mihitsy ny vo anka na dia izay olona hanafaka anao amin'ny fanandevozana dia ity lasa halanao. Satria le saina mihitsy ny voafatotra na voazanaka na tahaka izany dia izao lasa zay tiany lay mamatotra no atao. Ary mitranga zany avako malala taty Afrika izay endrim-panandevozana ratsaina zay dia mbola mitranga. Ary zay no angatahana dia avako malala amin'ny lalan'ny fanabeazana na fizahatra maro samihafa mba ho afaka isika amin'ny ara-panahy maha-olona mifehy miankina amin'Andriamanitra. Hoy Jesoa raha ny zanaka ny manafaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo. Hivavaka isika. Tompo misaotranao zahay fa ao aminao ihany ny tena misy ny fahafahana. Ary tsy akasitrahanao ny endrim-panandevozana sy fahandevozana miseho amendrika maro samihafa. Na izahay andevoziny tenanay na izahay andevoziny lafin-javatra hafa dia tsy akasitrahanao zany. Ary mivavaka izay tompo mba hay hanatanteraka ny sitraponao ambany fahasoavanao. Tsy hainay manatanteraka ny sitraponao raha misaraka amin'ny fahasoavanao zahay dia tario lalana hiankina amin'izany fahasoavanao zany hatrany. Misaotra Jesosy fa tianay ianao ary dia herito manokana zahay amin'ity herinandro ny farana ity. Misaotra anao noho ny amin'ny herinandro ny farana. Misaotra noho ny amin'ny fahasalamana. Misaotra noho ny amin'ireo efa nasitrana nentina hitam-bavaka ka sitrana. Misaotra noho ny amin'ireo izay mora miaritra fitsaboana ankehitriny izay inonay fa hovalianao vavaka. Eny misaotra koa zahay ny amin'ireo izay nalainao nody any aminao satria fandaharanao zany. Ny angatahany kosa tompo amin'ny fiainana isan'andro dia ampahirezo zahay ho mahatoky anao hitoetra aminao. Misaotra Jesosy. Amen.